Dia mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Andeha hiaraka hivavaka hatrany isika. Amin'izao maraim-baovao omenao anay izao ry Tompo Ray anay izay any an-danitra ho. Tsapanay fa na dia eo aza Tompo izay mety hoe fahitanao sy fahalalanao anay, dia lehibe ilay fahasoavana. Ka mbola velarinao anatrehana indray ity andro anio ity. Anaovanay ny asa aman-draharaha, anaovanay ny adidy aman-andraikitra samy hafa, ao koa ny fialan-tsasatra satria mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra izao. Dia misaotra Tompo ny amin'izany fa ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahy masina hifikitra aminao, andehananay Tompo ary anaovanay ny sitraponao amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho faranantsika anio ny mikasika ny tenin'Andriamanitra no mampahery. Hoy ary Jesoa ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 12:17, andininy fa 7:20 sy ny andininy fa 8:20. Ary raha nilaza izany Jesoa dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao taminy hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninonoanao. Fa izy namaly hoe eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Amen. Ilay andininy fa 8:20 no tsara averina ry havana satria io izany no tena zava-dehibe amin'ity ambara ity, amin'ity lohahevitra ity hoe fa izy nanao hoe eny tokoa sambatra, kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ry havana, ambaran'i Jesoa eto fa ny fahasambarana dia tsy miankina amin'ny rohim-pihavanana. Tsy hoe i Maria reniny Tompo izay nampinono azy dia hoe sambatra kokoa ny ohatra noho ny hafa rehetra na koa ireo havany akaiky izany. Tsy miankina amin'izany mihitsy ny fahasambarana. Fa ny tena fahasambarana hoy Jesoa eto dia ny mihaino ka mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Hita taratra amin'izany ary ny mahazava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana na ny fampiarana azy amin'ny fiainana andavanandro. Raha te ho sambatra izany tsika dia ndao ry havako, ndao hiaino ny tenin'Andriamanitra ary ndao koa hampiatra izany amin'ny fiainana andavanandro. Aza adinoina manintana foana izahay ny famakiana sy fisaintsaina ny tenin'Andriamanitra ary isan'andro. Adidinao ary indrindra isika mpandray fanasany Tompo izay nanao fanikenany amin'izany fa hazoto hivavaka sy mamaky baiboly isan'andro. Alamino ny fiainana ahafahana manatanteraka an'izany. Ankoatr'izany koa moa dia ny alahady iombona antsika rehetra hiainona ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny ary indrindra entina indray hisaintsainana mandritra ny herinandro ny amin'ny fampiarana azy. Ry havako, anio ary izany na ho an'ny mpampahery hizaran'ny tenin'Andriamanitra na ho an'ireo izay mety heverina hoe osa tojo zava-manahirana ka ho ampahirezina dia izao sambatra izay mihaino ka mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Andeha hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana fa izany ary no fiainantsika pino. Amen. Hivavaka ary isika. Ry Tompo Ray anay any an-danitra, misaotra fa nomenao anay ary ny teninao izay azonay vakiana amin'ny teny malagasy, tenin-drazanay ary azonay iainanay sy ivelomanay isan'andro. Dia ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ahay hiaino, hankatoa ary hampatratra ihany koa amin'ny fiainana isan'andro ho vavolombelonao Jesoa Kristy. Amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.